Joba toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Toy izao mivaky ny teny. Indro sambatra ny zanak'olombelona zay anarin'Andriamanitra, ko azo atao zavatra kely ny famaizany tsy toa, fa sady mandratra izy no mame, manorotoro izy ary ny tanany ihany no manasitrana. Amin'ny fahoriana eniny dia namonjy anao izy, eny amin'ny fito aza dia tsisy loza hiatra aminao. Amen. Raha avy ny mosary dia aro anao amin'ny fahafatesana izy, raha avy ny ady dia aro anao tsy hovoan'ny sabatra izy. Ampiareny tsy hovoan'ny kabava ianao, ary tsy atahotra raha avy ny fandriganana. Ny fandriganana sy mosary dia omezanao, ary tsy atahoranao ny bibidia, fa vita fanekena amin'ny vato any an-tsaha zay ianao, ary ny bibidia hiavana aminao. Ary ho hitanao fa ny fiadanana no lainao, ary amin'izany kijanao ianao dia ho hitanao fa tsy misy veriny ao, ary ho hitanao koa fa maro ny zanakao, ary niterakao ho tahaka ny ahitra amin'ny tany. Aritra ianao amparapiditra ao any am-pasana raha mbola enjana, dia tahaka ny amboaramboary akarina amin'ny fotoana. Zany ary no izy, rehefa nandinika azy izay evero ary zany ka fantaro tsara. Alleluia. Vaky teny faharoa izay voasoratra amin'ny filazantsara izay nisoratan'i Jaona toko 10 ka ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 10. Zay mivaky teny faharoa. Jaona, filazantsara Jaona toko 10 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 10. Soramandry nitorian'i Jesosy ny ampiandry ondry sy ny lazany ny tenany ho mpiandry tsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady eo amin'ny valan'ondry fa mananiky ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy, fa zay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ondry mihaino ny feony, ary zay ondriny koa dia antsony amin'ny anarany avy ka hoentiny mivoaka. Ary rehefa mamoa azy ireo rehetra ireo dia mielo azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahany fanosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Zany ny fanoharana zany no lazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony zay zavatra no lazainy taminy. Deo indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavahadin'ondry, mpangalatra jiolahy zay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izao ny vavahady, raha izao ny idiran'ny olona dia vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hoanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana, zao avy mba hananana fiainana sady hananany be dia be. Alleluia. Vaky teny amaranasika vaky teny dia amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona toko 10. Epistily voalohany soratan'i Jaona toko 10 ka ny andinin'ny 17 ka hatramin'ny 1:20. Zay ny vaky teny 7. Rehefa hita dovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona voalohany toko 10 andinin'ny 17. Soramandry, ny amin'ny fivavahana ary ny tsy fitoviany zanak'Andriamanitra sy ny ratsy fanahy. Zany nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary zao ny fahasahinana anareo eo anatreny, raha mankataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona ny angatantsika dia fantatsika fa atsika izay angatantsika aminy. Raha misy mahita ny rahalahy manao ota tsy mahafaty dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty tsy mba lazaiko fa tokony hangataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarina rehetra, ary misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa zay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa izy zay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasy azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amintsika fa tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary zao tontolo zao dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka dia efa nanome antsika ny fahazava-tsaina, mba fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ny
ary sika amin'ilay marina teo amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka arovy ny tenanao amin'ny sampy. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ivavaka antsika isaotry n'Andriamanitra ny amin'ny fanatitra sy ireo fanatitra maro samihafa ary izany tenin'ny soratra masina izay mivakina izany. Araka ivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra ray eo misotranao izay noho ny fitiavana, misaotra ny famindram-pony menao anay natradrarana ity volana faefatra amin'ny ty taona 17 ty dia anio sabata izay voalohany amin'ity volana avril ity. Misaotra koa ny tahinao anay sy nanambinanao anay nandritra ny volana marsa lasa iny ka nanomezanao anay ireo fitahina fiainao mbiampy ka hatramin'izao dia mbola tsy mitsahatra izay Tompo. Ny makatony ny teninao sy manome voninahitra ny anaranao ka mitondra izany fanatitra sy fahafolo-karena sy ireo fanatitra hafa fampandrosoana ny asanao, na ny radio izany, na ny fanorenana izany, na ny rano izany sy ireo karazana maro samihafa, satria no tahinao sy nambininao izay dia tsy namihana izany, satria ny teny fikasanao dia manao voako ny varavaran'ny lanitra nitsako fitahina fiainam-biampo anareo. Asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatra reo, hoy ianao Jehovah tompony maro. Ka dia misaotra raha eo fa ratsy ny fananao masina, ny herinao sy ny sandrinao mahery no ny ta sy ny tantana anay dia tsy natondra izany izay koa dia raiso izany mahoanitra kasitrahanao amin'ny seza fiandriananao. Raha nisy tsy nanakatolotra Tompo dia mamindrafo aminay, raha ny heloko ay sy ny fahotanay tsy mba nahazahoanay fitahina avy aminao, sanatria mbola vahoaka tsy marina izay ka tsy matoky amin'izany fanatitra na fahafolo-karena izany, ka dia niozona no miditra sy mandroso amin'ny tokantranonay dia ifonanay ho anatrehanao ka mba mamindrafo aminay ka mba ho tahio zay Tompo mba hitondra mipifaliana ho anao koa. Ka tsy vola makarena ihany nefa Tompo no atolotra ho anao fanatitra fa ny tenanay mihitsy no atolotra fanatitra velona amin'izao sabata voalohan'ny volana avril izao indray mba hitahinao ny tokantrano tsirairay avy. Koa dia mitanena ary Jehovah amin'ny alala mivaky tenin'ny soratra masina izay vao nivakiana teo fa mihaino indray izay amin'ny hafatra izay tianao mpitaina amin'ny fiangonana. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany mivavaka izany. Ho azy ny teratra amin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Halleluja. Amen. Eny araka dia manatsantsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia fifaliana ho any miarabantsika fiangonana eto Akadimanga. Ny toerana Akadimanga dia tia avaratra ny Ambotrapeto angamba izy ity raha ny fahazoko azy. Avaratra andrefana, avaratra andrefany Ambotrapeto. Zany hoe raha avy ety amin'ny diky zany dia avy ety amin'ny varotra ara-malagasy ety no matazana azy ty toerana ity. Ka faly izay mianakavy sy mpanarady rehetrarehetra tonga eto Akadimanga satria dia mahita loko manga izahay ato, fotsy sy manga, mahafinaritra be satria dia arak'ilay tanàna Akadimanga mihitsy no loko aty amin'ny fiangonana Akadimanga. Ka dia miarahaba antsika fiangonana rehetra eto Akadimanga, vao roa taona ianareo andray roa taona, mahafinaritra satria dia tsy maintsy mba vangin'ilay reniny ihany zany zaza teraka roa taona zany, taka ny tantarany dede kely ihany zany napetraka tany dia tsy fantatra na isaky ny herintaona na isaky ny roa taona ny reniny vao mba tonga mamangy azy mijery azy eo hoe mba minono tsara ve le zaza ao, voalao tsara ve ny lamban-jaza sa fa rovotra, voalao ve ny tatin-jaza sa efa kosa izy amin'izao fotoana zao no anaovany. Dia mamangy ny reny ka roa taona ianareo samba ny voalohany vao mba tonga taty. Misaotra indrindra ny amin'ny fitsenana satria dia mahafinaritra be ny fitsenana nataontsika, nanakoako hitan'ny vahoaka teto Akadimanga fa ay misy ray aman-dreny ihany ity fiangonana ty, sa dia averiny zareo hoe fiangonana tsisy ray aman-dreny. Na koa mba ataon'ny pastera Mahiolo lany amin'ny fiangonana kely tsisy rindrana io
fiangonana kely mampalahelo kely oatra ny tranon'omby io iny ve dia akany tsy napoizina. Tena marina tokoa fa zay le fiasan'Andriamanitra satria nareo teto dia efa nivavaka mihitsy hoe mba mivavaka atsika mba ho avy aty pastera Maïolina fa tamin'ny taona voalohany saikany hoe nasaina fa tsy tonga izy dia zao mihitsy nataoko an'le nanasa tamin'izay hoe mivavahana reo fa mety amin'ny ora tsy apoizinareo nino atongavako any dia sady nitsikitsiky zareo nanao hoe amen fa dia zany hoe dia tsy apoizina hoy zany le izy fa dia amen zany tsy fantatra zany nafaka 10 taona nafaka 4 taona kanjo dia tsy fantatra tao tokoa dia tonga na zay ary mbola tsy nalala hoe aka ty Akatomanga raha tsy vao tamin'ny alakamisy teo zay vao nafantatra hoe any Akatomanga ianareo ka misy anara-tanàna manana loko misy hoe Akato fotsy dia fa zay fa niperaka tany Akato fotsy fa ity indray Akady manga ka dia mahafinaritra zany fa dia miaraba antsika eto Akatomanga miaraba koa zay vahiny tonga manaraka amin'ny pastera tonga eto itsika ary tsy adinontsika koa miaraba mivoaka an'Andriamanitra rehetra eran'ny Madagasikara hatraty ampitan-dranomasina aty izay manaraka ny toroteny izay ataontsika eto amin'ny radio sy ny televiziona izany. Andeha ro raisitsika indray niafatra amin'ity herinandro ity hoe mba olona manao ahoana tokoa moa tsika raha niafatra nomen'Andriamanitra antsika tokoa ny raisina sanandro isa-tsabata davanandro tsika dia misakafo ny tenin'Andriamanitra ka izy reny ve dia mba mipetraka ao anatintsika tokoa sa mba manao ahoana ka rehefa tsy handray ny tenin'Andriamanitra ny vahoakany rehefa tsy hanaraka ny baiko ny soratra masina ny vahoakany dia amin'ny mafitiavana an'Andriamanitra dia tonga mivaky tenin'ny Joba itsika soratra masina Joba 5 Joba 5 fa kitsika manomboka ny 17 sy ny 18 indro sambatra ny zanak'olombelona izay anarin'Andriamanitra ko aza atao zavatra kely ny famaizany tsy toa fa sady mandratra izy no manorotoro izy ary ny tanany ihany no manasitrana. Indro sambatra ny zanak'olombelona izay anarin'Andriamanitra koa aza atao zavatra kely ny famaizany tsy toa. Raha niafatra andrenesitsika dia mefaindren'Andriamanitra dia nampitaina ny afatra tany aloha tany misy mofinaina ilay Kristy mofinaina hohaninao ny tenin'Andriamanitra hohanitsika zany mihinana mofo sy misotro ny rako izy dia saosy no manana ny fiainana mandrakizay. Dia misy olona ohatra tamin'izany misy miresaka hoe ianao nge raha vao miteny raha zany dia efa sampy fa ny raha egalina tenin'Andriamanitra ka tsy tokony mangataka raha ny zanak'ondro zany ianao tsy tokony miteny hoe raha ny zanak'ondro andrakotra anay fa zany tenin'Andriamanitra dia gaga za mahino olona miteny an'izany ka raha miteny ianao hoe ny rahanao Kristy andrakotra anay tenin'inona zany tsy tenin'Andriamanitra zany ka ahoana no mahasampy an'izany raha ny zanak'ondro anadio anay tsisy famelan-keloka raha tsisy raha latsaka ka tenin'Andriamanitra anay zany raha latsaka zany fa tsy misy raha arabaky teny hitanao maninona intsony zany mandrakotra anao zavatra tsy mifanohitra zany zavatra zany ka ozy izy ny soratra masina eto hoe andray mozy izy fa sambatra ny zanak'olombelona izay anarin'Andriamanitra ko azo atao zavatra kely ny famaizany tsy toa nalefa niafatra na dia nihinana ny mofo nidina avy any an-danitra io ary tsika nihinana ny Kristy amin'ny andro izay tsy akatoavanao io mofo io tsy anarahanao io mofo zany hoe tsy anarahanao io tenin'Andriamanitra io dia tonga aminao ny famaizan'i Jehova fa maninona ny faizana fa maninona ny kapoana zaiko fitiavan'Andriamanitra anao zany zay no mazanaka anao satria ny olona anarin'Andriamanitra ozy izy dia sambatra dia aza atao zavatra kely ny famaizany tsy toa ahoana moa zany famaizana izany raha ny fanazavan'ny baiboly anazy
tenenina foana zany le tenin'andriamanitra hoe zao no tokony atao, zao no tokony arana, zao no tokony andanana. Fa ny zanak'Israely mafiatoka sisy te alalan'zany fa nga de zay lazainareo de tsy maintsy atao hoe fa mahita fomba anamarina tena foana, mahita fomba ialana foana am'ireny tenin'andriamanitra ireny. Indrindrandrindra moa fa mikasika ny asan'andriamanitra ndeha anao asa fitoriana anorona fiangonana sisy mafiatoka de nafarany sambana zanak'olombelona zay anaran'andriamanitra ka azo atao zavatra kely ny famaizany tsy to. Ahoana moa zany sarisariny zany famaizan'andriamanitra izany ny ilazana soratra masina anazy. Ataontsika ho any amin'ny Hébreu toko 12 betabe famaizana io fa ho fitenitsika amin'ity Hébreu toko 12 ty vakitsika manomboka amin'ny 5 misy lohateny eo fananarana ampatanjaka ny sain'ny malemy finoana sy ampaharitra azy ary hadinonareo ny fananarana zay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra ataony ianao fa zay tian'i Jehova no faiziny ary zay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony hiaritanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka, fa izy moa zanaka zay tsy faizindrainy fa raha tsy faizana tahaka ny tondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia manana ny ray ny nofo tsika ho mpanafay atsika ka efa nanaja azy, tsy mainky avany aneketsika ny ray ny fanahy ka ho velona isika. Fa ireny dia nanao zay ahafay atsika tamin'ny andro vitsy arak'izay sitrapony, fa izy kosa dia ahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka zany dia efa mitondra ny vokatry ny fahamarinana iadanana amin'izay nanaovana azy izy. Ahoana ozy izy? Aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova, fa sambatra zay olona faiziny Jehova sy anarin'ny Jehova, fa zay tiany Jehova no anariny sy faiziny, ary zay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Zay zanaka rehetra raisiny ozy izy no kapohiny. Raha tsy faizina atsika ozy izy dia zanaka inona? Zazasary fa tsy zanaka. Io famaizana io nefa nozy izy dia amin'ny anaovana azy dia andro mahory, marary sady mangidy, mampitomany no mahakivy rehefa tonga ny famaizana. Ka za aloha tsy mahita zanaka ho faizany ray aman-dreniny, satria rehefa miteny ny ray aman-dreniny hoe aza mipipi eo dia tsy mipipi eo izy, avelao iny fa aza milalao afo dia tsy milalao afo izy. Andany ianao mahatsaka rano dia lasa izy mahatsaka rano, andany ianao mahandro sakafo dia lasa mahandro sakafo izy, andany ianao mivavaka dia lasa izy mivavaka, andany ataovy ty fanatitra ty dia lasa izy manao fanatitra. Tandremo so mangala-pihinana eo dia tsy mangala-pihinana le zaza, dia izy ndray aman-dreny tiako ohatra ny tsy mangala-pihinana, tiako ohatra ny manao zay ampanaoviko azy. Aiza ny fekibo amelezako nyty fa faiziko ty. Tsisy ray aman-dreny ianao an'izany, fa matoa le zaza faizina dia sady tsy mankatò ray aman-dreny, tsy mino ray aman-dreny, mbola maditra sy manao ny adalany rehetra dia voatery tsy maintsy faizina. Fa raha ohatra le zaza mankatò ny ray aman-dreny, tsisy famaizana ho avy amin'ny zaza zany, tahaka ny hoe mpivady hoe zanaka tiana ozy izy ny baiboly no anarina sy faizina. Dia nisy pastera anankiray kapohany mihitsy ny vadiny, rehefa vao miteniteny azy hoe ohatra ny lava loatra ny vavavakanao zany ry dada, fa mba ataovy fohifohy fa azy ave mivavaka isakafo ve dia ho atany ray. Tonga dia andraisan'ny fekibo, inona ny tenitenenany ty anata mason'olona tareo hoe be lava loatra ny vavako, fia kapohan'ny fekibo. Dia mampivady azy, dia mpivady moa zany mampivady mba mieritreritra ny anana taranaka dia manao firaisana zany mpivady. Fa alohan'ny anaovana izy mivady firaisana, adiny ray koa ngiarainy mbola mivavaka ao.
dia nefa raha lera matoa ny esona lera matoa natory dia andraisany fekibo kapohany koa foaziny foazy ty tsy mara zaka miara tory amiko adiny ray dia rehefa nanontaniana an'izay izy hoe fa naninona satria nitaraina lera matoa zaho izy dia kapohan'le vato karavasiny inona tsy ataony amiko dia hoe inona nanontaniana am'izay ngiarainy fa maninona io vadinao no kapohanao ny vady ty nanao anarina sy faizina hoy ny soratra masina dia zay moa le voalaza hoe vady tiana sa ny zanaka tiana ka ny baiboly dia milaza hoe ny zanaka tiana no anarina sy faizina fa io famaizana io a tsy mahafaly fa andro mahory sady mafy no mampalahelo no mahatezitra mihitsy aza jereva tsara fa na ny soratra masina aza dia miteny an'izany nonkatsika eo any amin'ny oabolana vetivety hoe rehefa maditra ny zanakao dia atao ona oabolana 7 andininy 4 amby 20 oabolana 7 andininy 4 amby 20 aza mitsitsy izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tiany zanany fa zay ty zanaka dia manafay azy raha efa lehibe fa izy raha mbola kely izy 7 amby 20 andininy 3 amby 10 oabolana 7 amby 20 andininy 3 amby 10 aza tsy manafay zanaka fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny hazo aza andininy 4 amby 10 raha mamely azy amin'ny hazo ianao dia ho voavonjonao tsy ho amin'ny fiainatsy hita ny fanahy jerevy tsara le izy a izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tiany zanany le oabolana 7 andininy 4 amby 20 fa zay ty zanaka dia manafay azy raha mbola kely izy fa aty amin'ny 7 amby 20 andininy 3 amby 10 aza tsy manafay zanaka fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny hazo aza izany hoe na dia rehefa kapohanao zany ny zaza aza dia atao am'izay hahafaty azy fa kapo izy rehefa maditra aza mitsitsy tsorakazo aminy zava-misy zay mivolatsany soratra masina zava-misy any Eropa any tsy any amin'ny tany mandroso any dia raha rano fanjakana hoe tsy azo kapohana ny zaza tena rahalam-panjakana mihitsy a hoe io zaza io tsy azo kapohana raha maditra fa raha kapohanao io zaza io ka misy mangana na misy fery ka tonga ny ampianarana any hitany mpampianatra ka nytaniny nanininy ianao dia hoe ny kapohan'ny ray aman-dreny dia voasazy ny ray aman-dreny fa rehefa maditra ny zaza dia hidinany anaty dosy fa tsy azo kapohana na hidinany anaty WC tsy azo kapohana na tenenina fa tsy azo kapohana zany dia itsika zany rehefa hipetraka any an-dafy any na inona ditra ny zanakitsika eo dia tsy azotsika atao inona izy zany tsy azo kapohana fa raha voakapohana iny ka mitaraina ny mpianarana any na misy malala ny manodidina dia tsisy resaka dia ny sary nasehon'ny zareo reo zanak'ireo anao atao an-trano tao amin'ny YouTube reny internet hoe mba jerevinao kely le ty hoe papa dia iny zany dia tonga zao reo samy mampiseho anao dia zaza kely mbola vao herintaona sy tapany angambo io zaza io raha betsaka herintaona sy tapany raha betsaka dia misy piasa taizan'io zaza io le piasa mitaizan'le zaza io tena vehivavy matanjaka be mihitsy sady ngeza dia fahanan'le zaza eo amin'le seza ary tsy fantan'le piasa io fa nasian'le patron ny caméra cassé eo amin'le salon ao zany dia misy caméra cassé eo zany dia zay olona miditra amin'ny salon ao zany na mivoaka miditra ao dia hitan'le sary za koa mihiny fa le patron koa ngamba ohatry hoe napetrany teo fotsiny io fa tsy sapoiziny koa ny zavatra nitranga teo dia iny le piasa manan'le zaza mipetraka amin'le seza salon eo dia mamana anazy amin'ny sakafo dia mihinana zany le zaza dia nandray le zaza efa voky dia mandatsy hinana tonga ty nde tiafiny mafy be amin'ny lohany fria
tena temaina ohatrany mamely temaina olona lehibe reny zany amin'ny lohany ay ozy izy le zaza de fanany ray de nefa ran'le zaza zany matahotra an'le voatemaina ry am'taresy amin'ny lohany de tsy maintsy mihinana ihany de efa voky be le zaza de nefa rany nando le zaza vo nando le zaza ny te hafy ny tato amin'ny atony ray tonga de nikapoka tamin'ny somanto eo vo nikapoka tamin'ny somanto eo tonga de nitsangana izy avy hatrany de nitsahany tamin'ny lamosiny le zaza ery taona sy tapany avy hatrany de nitsahany teo amin'ny lamosiny tsy mba nitsahany re mpandeha nitsahany de lasa izy nefa verina ndray izy mbola nitsahany de le zaza tsy mahateny tsy manao ininina de nikiky andray zaza ohatrany hoe mama vo nyteny hoe mama tonga de fria takany re mpandeha tany amin'ny tavany le zaza kely tonga de indehany amin'ny tavany fa zany ianao mijery izy tena ohatra mamparomodromotra mihitsy tonga de inde tsy mba hoe madaka hoe tiako ohatrany ihany fa ohatran'ireny le mandaka baolina ohatrany hoe olona miady izy de ohatrany hoe adversairany miady aminazy io zaza io dakany re mpandeha tany amin'ny tavany nitsahany re mpandeha nitsanganany tao amin'ny lamosiny ko de rehefa avy eo noritiny tamin'ny tongony am'izay noentiny any an-dakozia ihany le zaza de nareo zao mihainao an'izany tsy nahita an'le sary aza fa tsy mampite hijery indroa zany fa mampanao zao raha mpiasako manao an'io de tsy fantarotsony fa dia omeko bombo susety izy ndray ny le ankizy reny de izy le zanako reny ny any zanako tsy mba aperaperaka mipiasa zany tsony raha fa miteraka rehefa lehibe ke le izy mivady zany miasa any de ny zaza miperaka ao de miperaka mipiasa ao de izany nanaovan'le piasan'le zaza grave zany tsy mba famaizana tsony zany fa tena famonina famonona zany ary zaza io tena mino tapaka ny colonne vertébrale io satria tsy azakany ny vehivavy i vehivavy io raha kely angamba ny poany 80 kilo eo izy raha kely tonga de nitsanganany nitsahany mihitsy tao amin'ny lamosin'le zaza tsy sary namboarina zany na hoe zavatra anina fa tena sary elona mihitsy grave zany de ny baiboly manao hoe aza mitsisy tsorakazo amin'ny zanaka izy nefa tsy de ny hafaty azy fa misy ray aman-dreny kapoka zany anao tena tsy mihevitra tsony hoe zaza io fa tena anaparany fatezerany sy ny ainy ray manontolo mihitsy le zaza na tea maina ino iny nefa zaza mbola heritaona roa taona telo taona fa zao ny zanaka rehefa faisina de tsika efa samy zaza kely daholo ny lehibe fa voakapoka ny ray aman-dreny daholo fa za ndray tamin'ny bebe rafara tsy mba voakapoka mihitsy fa mamako nikapoka ana tamin'izay le mivangabao fa tena tamin'izay a voakapoka voalohany indrindra tsy haiko 5 taona sa 1 taona fa na nijeren'le mamanay ary tsy tiako satria tena mafy sy narary tamiko mihitsy le izy fa nanomboka teo kosa tsy sany vangabao tsony tena tsy sany vangabao tsony hoe tsao de mba riatan'iny madama iny ndray raha tratra ny vangabao eto fa tena nandraisany azo mihitsy sady ny kapohany izy tena bebe rafara sy oka zay rehefa mijaly le zaza oe ka mamanay olona be fo be zay koa izy fa tena za ry mahita an'le zokinay ro kapohany fa tena reny azo sy ohatrany karazana boiron reny tena tapatapaka mihitsy reny kofafa reny ha tena tapatapaka fa mijery anazy anao hoe tena maty olona io mamanay be fo be de rehefa avy eo izy tonga de safotra izy rehefa avy eo de mikosoka azy daholo am'izay makaranomanitra bien-être reny de mikosoka ny tanany de mikosoka ny tongony daholo zokinay reo rehefa safotra izy de rehefa matsiary tena avy eo izy tsy mikapoka tsony izy zany fa aza mitsisy tsorakazo amin'ny zanaka ozy izy rehefa tena maditra izy fa tsy zany akoriny de vao mandeha kely de fa voalaza ny soratra masina mitsisy tsorakazo avy alohan'ny tiny de tsy apetraky le zaza tonga de ndefa riatana le zaza fa tsitsitsio ihany le izy na izany aza zany hoe tena nyray aman-dreny de tena ilaina mihitsy ny manafainina zany fitiavanao azy zany fa ny zanaka ve matsapa an'izany sa tsy matsapa izy tsy matsapa an'izany kapohy ny zaza rehefa tsy mety mianatra tereo hianatra fa zao izy no azonao tao an'izany
fa rehefa lehibe izy a dia tsaroana hoe raha tsy nataony dada sy neneny zany tereny tsy maintsy hianatra tsy tonga amin'izao toerana mamanam-pahaizana anazy ao dia anjarantsika ray aman-dreny ny mampianatra ny zanakitsika ary zay no mampatonga ny baiboly no tena milaza hoe ray aman-dreny aloha tokony tsy dia miasa raha mbola azo atao fa manabe le zanany mbola kely io satria raha vao miasa ianao ny vadinao miasa dia nipiasa ina ny raha ray mipiasa ny zanakao na hianatra io na tsy hianatra tena mba ampianary zaza io ry zisy a madama ampianary koa rehefa ariva mianary ty tsy anary ty friary tonga dia temainy avelao ina fatiny aoko ina ny raiko ny tena tsy anary ty nga ty zanako avelanao ny zanakao fa enao ray aman-dreny isan'andro isan'andro tokony isan'andro isan'andro vao mirava mianatra iny zaza iny alohan'ny atory iny tsy maintsy ainy daholo ny lesinanao dia ianao reny ny tokony mampianatra ny reny zaza ireny fa tsy nipiasa fa tsy ny rainy zay vao tonga avy any ampiasana any izy efa reraka tonga avy any io ampianary ny zanakao anga ampianary ny zanakareo nefa ianao reny mpianakaviana fa ianao no tokony ampianatra an'io zaza io za tena hitako mihitsy hoe tena tsy za ary mbola gako ina inona ary nampifindra nakilasy oa satria i bebe rafara zay nitezara sady tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny vao mirava mianatra feno vovoka avy any tonga dia atsipy ny sandrify le sandrify le tsy ireny dia rehefa misy trobaka ary atao mivodiny amin'ny ilany ato atao amin'ny ilany ato tonga dia atsipy fotsiny dia lasa milalao tonga ny arivo avy mihinam-bary tonga dia ndeha matory fo maraina tonga dia lasa tsisy mianatra zany dia normal ihany ao zara ny double 12e ny double 11e ny double 10e ny double 9e tany amin'ny UTM vao tsy ny double dia hoe nalahelo be a ina mampalelo azy bebe rafara tsy ny double fa mifindra hoa nefa za midouble foana efa lehibe efa natsiaro tena fa tany amin'ny klasy dia 8e 7e tany zany ny tena efa atao hoe 10 taona 11 taona tany vao natsiaro hoe tokony mianatra zay vao mba nianatra zay vao mba tsy ny double tsony indray raha tsy tany any nakabaka tany fa raha zanakitsika io mbola kely a dia efa alohan'ny atory isan'andro ny lesona tsy maintsy ainy mianatra lesona izy dia manadina azy ny reny isan'andro isan'andro ao manadina azy isan'andro isan'andro dia manampy azy zavatra tsy azony eo voalohany foana io zanakitsika io ny ampianary ao anatin'ny 10 premier foana reo zanakitsika ireo za tena mahita an'izany a tena mahita an'izany a naovany ao an-trano zay a naovan'ny madamo ko nyreo zazareo tena san'andro tsisy resaka fa mahazo premiera ny ampianarana mahazo premiera le ankizy ka san'andro ve dia ampianarana kosa ary zay mahatonga ny hoe fiara d'être apocalypsie hoe ny mpianatra ny ampianarana any ny zanakitsika tokony tsorambony fa tokony inona daholo ko tokony lohany raha vao tsy mety hianatra andraisy tsorakazo veleso le zaza tsika tsy any frantsa na ny Eropa fa zany akory ny tsy velezana araka le nitantaraina teo a tonga dia tehaka ary amin'ny atoko ary dia mikapoka amin'ny tany ny zaza dia mbola dakany ny tavany ihany koa na andraisana hazo dia tapatapahana mihitsy le hazo fa mbola azo atao ny sitona sofina netana ampianarana ty volo eto amin'ny sisiny ty ny soton'le mpampianatra eto amin'ny potsofinao eto le volo midina eto amin'ny sofina io atsika zay mihaino radio eo ny sotoniny tonga dia dia ataony sitomata be sady tonga dia siano avetsiny fa herinandro mahavaivay foana iny amin'ny sisiny aminao iny dia kapohana ny règle vie io ratsan-tanana io avokina ohatr'izao ny ratsan-tanana 5 atambatra dia kapohana amin'ny règle vie dia vao kapoka indray misy velarina kely zay vao akompona hitan'le mpampianatra ihany fa mangala tety ty a mangala danjy ty a le règle vie aluminium mariny asa raha tadiditsika fa le bebe fa am'izao mako tsisy zany tso fa tonga dia ndia nilany ay eo fa tena voakapoka dia tsofina amin'ny tanana izy ao fa za tsofotsofina eo averina indray voakapoka dia tsofo any ampianarana ny sitona sofina moa dia tsy resahana itsony dia mahay eo ampianarana satria raha vao tsy matahotra ny voasitotsifona any ampianarana voakapoka ny règle vie dia tsy maintsy mianatra any an-trano satria raha vao tsy mianatra any ka voadina eo mamay ianao dia tamin'izany nefa ny tena romodromotra mihitsy a mangarika an'le mpampianatra fandriana ary le mpampianatra ny farany asiana siligoma amin'le seza ipetrahana iny izany tsy vanina nanao an'ity ozy izy le mpampianatra
vao maika romotra izy azo mitabataba eo mahamay am'le reglaviny mihitsy kanefany aty lehibe anao vao matsary raha tsy nanao an'izany le mpampianatra izy zany manao seza rivotra zany mandoalika ery aloha vao adinina lesona tsy may de matahotra ny anao seza rivotra sy andoalika ery aloha de mianatra lesona ny any antranoko nefa mbola mamelika io de dikan'izany tokony tsisy tsy hay zany ingeny ampianarana nikizy satria misy tsorakazo ao fitiavana iny de ohatry zany koa nao ampiangonana torotena ampiangonana koa misy tsorakazo be da be koa de amaizana sy itenenana atsika satria mbola zanaka tiana no anarina sy faizina fa alefa reny toroteny reny de sasany zany reny asina am'izany ohatra no kivy koa raha izao mifandehany ohatra ny jany foana ve natao ety fa melively sy nikaraza sisisy nefa le mpitoroteny izy tsy malala hoe anao nivoany zany fa de alefany fotsiny ihany ny sasa moa de efa fantany hoe asiko am'ty ianina mitoroteny efa manao programme misy le mpitoroteny ho asiko ianina am'ty toroteny ty de hitanao tokoa fa ianao no asiny de iny ianao ny lasa tsy mba toroteny mampiorina tsy mba toroteny mampahery fa toroteny mahakivy mamelively fotsiny sisisa ka zany fitiavana daholo no itenenana an'izany zavatra matetika mampiady ny fiangonana sady tsy fanarany rehetrarehetra any resaka vola io fa de tena na ao tokantrano koa ary de io koa ny tsy havanana resaka vola tsy mifampatoky ny mpivady de miady tsy insisa kenao mpivady ary tsy mifampatoky miadiko vao maika ianao sy Andriamanitra tsy mifampatoky de ahoana de an'Andriamanitra fitiavana ianao anariny ianao misy olona zay atsoin'Andriamanitra foana antsoiny foana mety maro isan-karazany ny atsonanao atsoina ianao ieny ny fampianarana apokalypsy atsoina ianao anaraka conférence atsoina ianao an'olo tena atao batisy atsoina ianao anao diakona atsoina ianao anao olona anao pasteur atsoina ianao atoky amin'ny fanatitra atoky amin'ny fafolo-karena atsoina ianao anao ny tiasa ty atsoina ianao anohana ny asan'ny fiangonana anohana ny choral anohana ny zava-maneno atsoina ianao omeny fitahina de milombelona fotsiny le olona za tsy tia lalana zany de fitiavany am'izay kapohany am'izay le olona be da be ny kapoka mety mahazo an'le olona mety ataony marary le olona ohatra eo amin'ny aretinao izy vao matsapo hoe tena enjana be zany mety tena korotaniny ambony korotanina avel'Andriamanitra korotana ambony ambany koa ny tokantranony avelany ao koa nefa famaizana daholo zany fa le olona tsy matsapa anazy ndraindray le olona ataony voan'ny lozam-piarakodia voadonany tôbily eny an-dalana mainy trano famaizana daholo ataon'Andriamanitra marapatonga n'le zanany tonga saina de io misy ambaratongany io misy hoe kapoka de misy hoe sazy de misy hoe famaizana de misy hoe fandringanana misy ny sasany zany atsony hivavaka tsy mivavaka iny olona iny raha tsy efa ambavahoana ny fahafatesana misy ny sasany zany atsony hivavaka tsy mivavaka iny olona iny raha tsy efa any tany moro any amponja any ambala tavoangy any ambany atsinanana any akazondrano tsy haiko zay anarana fonja rehetrarehetra misy any amponja izy voavaky ny daholo ny baiboly ray manontolo any izy hoe tena mivavaka any izy vao vita batisa ary fa taty ambony tany izy raha sao Paôly ozy izy de zay nefa le fitiavan'Andriamanitra atsika zany zay ny tapany anankiray voalohany io famaizana io andramo hoe zara nga tsy miraha zay tenin'Andriamanitra zany fa za zanany fa zay tiako ataoko ihany ny ataoko fa ho avy aminao io famaizana io ary zavatra tsy ampoizinao mihitsy ary raha tonga aminao io marary io tena marary io amin'ny andro anaovana azy fa rehefa mitodika ianao miverina amin'Andriamanitra de hainy ihany ny amaivana sy mampitony io fanaintenana sy fery aminao io de omeny aminao am'izay zay tadiavinao takan'izany taoko hoe faran'izay ohatra misy mpivavaka atao amintsika ohatran'izany tahin'Andriamanitra de rehefa manomboka mahazo fitahina de hoe ina tso mbo nanaovako fafolo-karena ohatran'ny lany fotsiny ihany tsy hita zay makaiza tsy zarangatsy ianao tsony efa mahazo fitahina be rehefa izy kelikely de manao fa rehefa nane betsaka najanony am'izay hitako zany hoe ozina avy amiko zany fa tsy de nefa raha ny ala mihitsy ary tsy mivavaka intsony any tany mora vao tonga saina any vao maheno no afatra indray hoe vao ozony
zay mamiana an'io zay zany na tonga anato de nanao voady raha mivoaka ato Andriamanitra tonga de efa akatony teninao de faizan'Andriamanitra tany tokoa tonga saina de Andriamanitra mpamindra fo de navoaka ny tokoa vao nivoaka tao tsy edrainy am'izay koa meny fitahina tahaka n'le tsy nandoavany farany teo satria rehefa tsy nandotsy hoe Kornela pitson'iny de kao fa mbola eny ihany ianao fa midina tsy kelikely le hafanana fa tsy tonga de mangatsika vetivety eo tsapainy tamin'le izy fa avy hatrany de nandefa mbola tsy tena betsaka zany fa nitonontonona men'Andriamanitra be da be indray hoe anahoana anao sa tsy anao ina zavatra nitranga vo azo ny vola de izy mihitsy manatitra anazy any amin'ny foibe teriny any de ndrepandemba nyfanotsy tamiko teo de naza nadaladalaiko ty verangah de mbola aterina reo ty ray boritra tiako ty raha za nareo tsy aterina ty fa lazainy olona lany maolona ty fotsiny ty ha ianao ozy izy amono anay efa vo zay ozy izy efa vo zay fa io vo azonay io fitahinina io de tonga de tsy miditra any an-trano akoriny fa tonga de directa de aty fa tsy hitahiry ozonao zay zay le fitiavan'Andriamanitra ny faiziny an'olo le zanany zay vao tonga zay de nomeny be da be am'izay de tak zany koa tsika voaka an'Andriamanitra retiko anariny ianao tsy hoe Kornela raha mahatoky ianao de ny fiangonana sy ny pastera no manome fitahinao anao raha fa tsy mahatoky ianao de ny fiangonana sy ny pastera no kapoka anao tsy nga ny fiangonana na ny pastera malala zay ataonao any Andriamanitra no mahita an'iny ataonao iny raha fa ianao tafiditra anao zanak'Andriamanitra ianao fa tsy zanaky ny devoly de tandremo fa naiza alenao voakapoka ianao raha vao maditra de kapohany faiziny ianao fa zay ny atao hoe zanaka sambatra ny zanaka zay faiziny zay kapohana satria fitiavana anao zay da maninona no misafidy azo kapoka vo hianatra lesona le zaza maninona no misafidy efa any tany mora vo hitady an'Andriamanitra maninona no misafidy efa marary efa mbavoana no faty zay vo hitady an'Andriamanitra maninona no misafidy efa nirobainy olona ny trano may ny trano tafian'ny jolahy lasa dolo ny fananana rehetra zay vo hitady an'Andriamanitra fa maninona raha ianao tsy tradoza ohatr' zany tsy tratra ny fahoriana ohatr' zany no mametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra zay le nampatonga n'le afatritsika tamin'ny herinandro hoe mangatà fahendrena amin'Andriamanitra mba tsy hoe efa tratra ny famaizana sy ny kapoka mandrivorivo anao zay vo hitodika amin'Andriamanitra fa zany hoe zay koa moa ny ara-tsoratra masina misy misafidy efa voakapohana sy faizina zay izy vo tena hiverina amin'Andriamanitra ara-baiboly zay fa misy ny olona misafidy tsy miandro kapohana sy hokaravasina sy ampidirana ponja zay vo hitady an'Andriamanitra misy misafidy am'izany de mena daholo ny toromarika sy ny anatra rehetrarehetra any zanak'Andriamanitra zay ny zanaka tiana no anarina sy faizina zany amintsika de mahirezytsika fiangonana fa tsika hoa zanak'Andriamanitra nomena fitafiana de sarotiny amintsika Andriamanitra ary de manara-maso atsika izy fa mba heritra rety fotsiny reny zavatra nresantsika re na ny mpitondra fanjakana teto Madagasikara ny fandimby teo nanara-maso atsika daholo am'izay ataotsika rehetrarehetra sy ireo kotina ny telefônina azy fa tsy vitan'izany fa trany firenena matanjaka rehetra koa manara-maso anao sy ireo kotin'ny telefônina atsika zany mbola olombelo le totany zany ianao nefa tsy zanaky zany firenena any ivelany zany de ahoan'Andriamanitra am'mahazanany atsika am'mahazanak'Andriamanitra atsika no tsy anao soreo kotoko ny vavaka ataotsika tsy aniratra ny maso nijery am'izay ataotsika rehetrarehetra hoe makatony teniko ve ty zanako ty sa tsy makatony teniko manao mamaly ny antso ataoko ve ty zanako ty sa tsy mamaly ny antso ataoko manao ny asa mpanaoviko azy ve ty zanako ty sa tsy manao ny asa mpanaoviko azy ka raha izao tontolo zao ary manara-maso anao mahita mahafantatra an'izany ahoan'Andriamanitra no tsy ahita ny zanany koa ka raha marary ianao de fantany hoe marary ny zanako otsaboky io misy fahavalo anafika ianao hitan'Andriamanitra ity misy fahavalo anafika ny zanako ho arovako ny zanako fa tsy hakitika azy io
sahala am'ireny bombo zay nilatsaka tamin'ny vavaka apokalipsy tao tsy adany tsika taty zao mety tsy nalalan'izany fa resahako eto l izy fantatra era Madagasikara koa na iny vaovao tsika teto Tananarivo tamin'iny volana marsa iny faraparany volana marsa iny nisy misila niainga avy any amin'ny toby maramila any dia nilatsaka tamin'ilay trano tao Atsiatana dia rehefa nandeha ny telefônina voarain'le manam-pahefana tao amin'ny tafika ny fanontaniana napetrany voalohany dia ny hoe firy no maty dia firy ny naratra dia hoe sady tsisy maty tsisy naratra fa safotra fotsiny no nisy torana dia ozy izy le maramila manamboninahitra hoe tsy marina zany tsy possible zany fa ny herin'io misila io araky ny firesahany zareo azy dia 3 hektara manodidina ripaka an'io rehefa ranopoka io zany 3 hektara manodidina raha nitanjaka io misila io nefa le izy tonga avy any dia nilatsaka dia tao amin'ny tranony fiangonana apokalipsy lolona apokalipsy trano lolona apokalipsy no nilatsahany io avy any amin'ny tafo any hita tamin'ny sary tamin'ny télé reny avy any amin'ny tafo l izy no nitrobaka dia nanapotika ny rihana tao ambony hatrany amin'ny gorodona midina aty ambany potika daholo ny fandriana ny latabatra sy nrehetra totona ry ambany ery nefa reny misila reny na bomba zany raha vao milatsaka reny avy any ambony eny eny izy tsy mipoaka fa raha vao mikasoka zavatra iny na mitotona dia mirefotra iny etrareto amin'izany hoe 3 hektara manodidina ny tokony fa tao amin'ny tranony apokalipsy le izy tonga tao zareo vao gaga mahita ny sarin'ny pastera manondro vetivety teo koa nisy niantso telefônina naneny koa ny générique ny apokalipsy amin'le telefôna fa nganareo apokalipsy eko io ny sarin'ny pasterako zany ny générique ny apokalipsy dia zao nataony zareo tena mahery le Andriamanitra anareo izy izy fa tsy possible hoe tsy hipoky bomba io ary tranony olona tsy mihinana kisoa fa raha tany amin'ny tranony olona mihinana kisoa io ngamba ozy izy ry zareo tena raharaha be mihitsy dia za hatramin'izao zany mbola tsy voavaliny zareo ny antony hoe inona tsy napokanyiny bomba iny ka zay le hoe Andriamanitra manara-maso ny zanany raha misy balany na misy bomba ilatsaka any amin'ny tranonao dia Andriamanitra nalatsaka ory Andriamanitra miaro io tsy mipoka ianao dia vitan'Andriamanitra zany satria zanany makatony inona ianao zany makatony teniny ianao natao mandeha fiarakodiary ianao tena vadibadika ambony ambany iny firy maty ankilanao mijery maso fotsiny ianao satria zanany ianao dia arovany ianao zay hoe manara-maso anao Andriamanitra satria zanaka tiana no anarina sinao sy tsy faizina ka tsika hoa fa zanak'Andriamanitra rehefa miala amin'izao lalana zao tsika angamba zay ny tsy fantatro tsony fa raha mbola lato ianao io fahoriana mahazo anao io fanaintenana mahazo anao io tsy fisina tsy any io fa maizana io fa mieritreretantsika ary fitiavana io anaovan'Andriamanitra ny hoe mbola iziriziry ihany ve ianao aona dia tsy ahoatsyahoanao anao dia maty ny vadinao dia maty ny zanakao dia maty ny raita-po aminao dia misy matimaty zany ao tanànao dia anao tsy mety tonga saina hoe noho izany ny mety antony zao zavatra zao e noho ny zavatra ataoko ty ngeny mety antony ty e tsy ahoatsyahoanao dia maty ny zafikely dia tsy ahoanao dia dirany misy loza mahazo fotsiny dia mba manontany tena sao dia mba izaho ary no fahaizan'Andriamanitra ka tokony hitodika sy bebaka aminy amin'ity zavatra ty fa mbola fitiavany no atongavana amin'izao fa maizana zao mafy le sady mahoro izy ny baiboly dia ahoana ny ilazany anazy amaranantsika azy io Petera voalohany toko 4 fa nanarana mba hiaritra raha enjehana noho ny fahamarinana ry malala azagaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapa-toetra azy atao zavatra mahagaga manjo anareo izany fa araky ny ombonanareo fijaliana ao amin'ny Kristy dia mifaly mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa arakaraky ny ombonanareo fijaliana ao amin'ny Kristy dia maninona ozy izy mifaly zao zany no tokony ho izy raha misy zanaka anarin'ny ray aman-dreniny
anaovandray mandray ny teny marary, mahazo teatsofina, mahazo daka, mahazo totondro, karavasy sy ny sisa. Raha ny lôzika marary zany a, mafy zany a, de mitomany. Ary mandritry ny andro maro ary tsy tianao mihitsy le mamanao na le dadanao zay nikapoka anao, tsy te jery azy ianao miavinaviny ianao, satria marary le izy. Fa raha tena mazava amin'ny zanak'Andriamanitra ny soratra masina, ireny toro-teny na kapoka na famaizana atao amin'ny zanak'Andriamanitra reny a, raha tena mazava ny soratra masina dia ifaly izy hoe tena saorako fa mbola tiany dada matony kapohany, saorako mbola tiany neny a matony velesiny. Fa zany tsy ho tonga ao sainy zaza kapohana mihitsy zany, tsy ho tonga ao tsainao mihitsy zany, fa de mitomany ianao, marary ianao satria mafy le kapoka. Raha mbola mamerina ataovy kapoka moramora iny fa averiny foana iny, rehefa mafimafy iny tadidiny iny. Na ny alika ary matsiaro an'izany hoe teto na voadaka na mafy mitandrina itsy ho voadaka oatsony. Hitandremany am'izay iny hoe entiny mahavoadaka na, de eritrereto am'izany hoe de ahoantsika efa voavely mafy fetsika de mbola merina an'iny ihany. So ihany tsika efa tsy mitovy amin'ny alika. Ka arakaraky ny ombonana fijaliana amiko mifalia am'izany hoe sotra ny Amanitra fa kapoka ataonao ty mahazo mbola tianao azy zany, mbola zanakao azy zany. Fa raha de efa izao ary ny adalana ataoko na de efa olona tsy matoky ary efa tsy mirarary a ao am-piangonana ary tevatevaky daholo ny olona iavina vonako, angariako zay angariako, domiko zay tiako domina, tsy raisiko tanana zay miarahaba sy ny sisa, nefa tsisy ninona mahazo anao, efa tsy zanaka inona tsony ianao zany dikan'izay, tsy zanaka tiana tsony efa zaza inona ianao dikan'izay, efa sary ianao, asa tsaiko na sarin-dokotra ianao na sary potaka na sary inona ianao am'izany a, sa sary bakoly. Fa raha mbola zanaka tiana ianao de tsy maintsy anarina tsinonao izy, faizana toy izany le izy. 2:40 Petera voalohany toko ena 2:40 sambry anareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahany voninahitra de ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Zany tsy mba mampatezitra anahy de hopaopain'ny olona zay olona mivavika bibilava de reny resantsika reny rehefa miteny zany pastenareo ary mivadika bibilava de teneny foana hoe ngatsy hitanareo izy mivadika hipopotame, zay nitainginy hipopotame erana analakely, le bibilava tsy mahazaka anay. Fa sambany anareo raha ratsina noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahany voninahitra de fanahany famarinana mipetraka ao. Fa ao ka tsisy ao aminareo hijaly satria mpamono na mpangalatra na mpanao ratsy na mpiraharaha amin'ny olona, fa raha misy mijaly satria kristianina de aoka tsy homenatra izy, fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anarana izany. Fa tandremitsy hoe de mijaly afinana mpijaly ianao, za namono olona de aty atsefa perty ianao zany de mijaly fa nanina za tratra nangalatra de niaran'ny fitsaram-bahoaka, tratra namono olona de niaran'ny fitsaram-bahoaka, tratra nanao ratsy de niaran'ny fitsaram-bahoaka. Aoka mba tsy izany nozy izy no ijalianareo, fa raha misy mijaly satria kristianina de aoka tsy homenatra izy, ary aoka kalazan'Andriamanitra amin'izany anarana izany. Fa inona nampijaly anao ty nikatramy volan'olona, trosatrosanao vola daholo ny olona de lefasanao rehefa avy eo, tsy averinao ny volan'ny olona, tsy mba miandry ny taona fa mafatrosa hoe mba am'izay mba avela ny trosa, fa de mbola tsy tonga akory ny fa mafatrosa de fa za tsy anome fa mitoriraka fakany izy taratasy ny fanaovana an'izany ko taiza ny trako zay volanao tany taiza. Nefa samy zanak'Andriamanitra zao manao zay azahoana fotsiny, mandainga fotsiny, de misolokoloky olona ty sy misolokoloky olona ry. Ka zay zany zavatra zany ozy izy ny ampijaly anareo, aza takan'izany ny ampahory anareo amin'ny zavatra ratsy ohatran'izany, fataovy amin'ny zavatra tsara. 7:20 amaranantsika azy de hitra mitapany faharoatsika mamarana ny fandarana. Fa tonga ny andro hiatomboan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, ary raha miatomboka amintsika izany de hanao anao kosa no hiafarany zay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aizy no isihony ratsy fanahy sy ny mpanota, koa zay mitondra fahoriana araky ny sitrapon'Andriamanitra de aoka ny fanaova-tsoa no hanolorany fanahiny ho an'ilay mahatoky de ilay mpanao azy. Fa tonga ny andro hiatomboan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, itsika ho tsaraina daholo am'izay ataotsika.
hatrany am'izay arotsakitsika anatin'ireo fanatitra reo ary dia hitan'Andriamanitra tsarainy amin'io daholotsika na be na kely arotsatsika eo na marina na diso dia ino ny tsarany ianao iny M7000 fanohanana ny radio fanorenana fiangonana nreretra dia misy fandraisantsika anjara daholo re dia tsarain'Andriamanitra am'izay arotsakitsika eo tsika arak'izay fitahinany men'Andriamanitra tsika no hitsarany atsika amin'iny arotsakitsika satria ny fitsarana dia manomboka amin'ny ankonana iza zany ny ankonan'Andriamanitra dia rahantsika mihevitena fa tsika ny ankonana dia tadadio fa miatomboka amintsika zany dia anao anary zany reo olona tsy manaky ny filazantsara milaza antsika efa mivadika bibilava mpaminany sandoka devoly dia ahoana ny hafaran'ireo olona reo zay tsy manaky ny filazantsara tsy andrain'izany hafatra zany dia nadiditsika dia mitory foana nanaiky ny olana tsy anaiky dia izay zavatra zay mitondra atsika amin'ilay vaky teny amin'ny Jaona 10 Jaona 10 ny vaky tentsika amin'ny perikôpa Jaona 10 vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina tsy manina vakiny andiny voalohany ka hatramin'ny 10 dia misy tokosy andiny anankiray raisiko firenena ilay vaky teny nitorian'i Jesosy ny amin'ny mpiandry ondry sy nilazany ny tenany ho mpiandry tsara lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra tsy jiolahy fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ondry ary izy no voan'ny mpiandry vavahady ary ny ondry mihaino ny feony ary izay ondry ny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mielo azy ary ny ondry ny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo ary ny vahiny tsy arahany fa andosirany satria tsy fantany ny feony vahiny izany fanoharana izany no lazainy Jesosy taminy nefa tsy azony zay zavatra nolazainy taminy dia hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izaho no vavahadin'ondry mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry izaho no vavahady raha izao no hidirany olona dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hoanina ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be zay ny teny lazainy Jesosy dia ozy izy eo ny andininy fahaenina io izany fanoharana zany lazainy Jesosy taminy nefa tsy azony zany zavatra nolazainy taminy zavatra nolazainy taminy eo ny olana amintsika miaino toroteny koa misy zavatra lazaina atao mivantana tsy azo atao fanoharana tsy azo zany zavatra zany lazainy taminy nefa tsy azony zany fanoharana izany tsy azony dia raha atao bokyny Jaona tinge io jerevantsika kely ny zavatra ny fampiresan'i Jesosy tamin'ny olona na fanoharana na tsy fanoharana dia ny fandraisan'ny olona azy na nahazo izy na tsy nahazo jereva eto amin'ny Jaona 10 eto ihany tsika tsy mandeha lavitra andininy 7 ary nisy fisarahana indray teo amin'ny jiosy noho izany teny izany ary maro tamin'ireo no nanao hoe manana demoni izy ka verisaina nahoana no mihaino azy ianareo hoy kosa ny sasany tsy mba teny ny demoniaka zany moa ny demoni va mahay mampahiratra ny masony jambo satria tsy azo le teny dia rehefa tsy azo le teny tonga dia opa evanjelika ny mialany tsy marina va ny filazany aminao fa olona manana inona ianao izy manana demoni ianao ary verisaina ina ny enonareo olona daladala io inareo ve dia mbola mihainy olona daladala miteniteny fahatany io olona verisaina io olona demoniaka io mpaminany sandoko devoly io dia izy indray ny sasany hoe ha tsy mba teniny olona manana demoniaka raha izany aizako misy olona manana demoni mahay mampahiratra ny masony jambo dia jerevy ihany io jiosy io amin'ny 10 ihany andininy 4 andininy 4 dia nitangoronany jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay Jesosy namalazo hoe efa nilaza taminareo ihany nefa tsy mino ianareo ny asa zay ataoko amin'ny anarany raiky no manambara kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ny ondroko mihaino ny feoko ary zaho malala azy ary izy manaraka mandra-pahoviana izy nampisalasalanao anay fa raha ianao marina ny Kristy dia lazao marimarina aminay efa hatramin'izay Jesosy nampisehony maizy azy ny fahefany sy ny heriny sy ny toroteny zay ataony efa aseho fa reto ny fariseo sy mpanao ara-dalàna reto eo ny toerana misy azy fa jerety zavatra ataony tsy zavatra vitany akory narina ny ray dia
satria tsy azon'zay lazain'i jesosy de hoe raha ianao marina ny kristy de lazao aminay fa manina ianao mampisalasala anay toy jesosy ny farany ny ondroko mihaino ny feoko fa satria nareo tsy mba isan'ny ondroko izy de tsy mihaino ny feoko miantso an'reto jiosy reto judaisme ireto tsy mihaino ny feo ary de normal tokoa zany satria tsy azony zavatra nambaran'ny kristy fanoarana ozy iny lazainy jesosy tam'zany efa tsy azony zany zavatra no lazainy zany tsisy azony nanoray satria efa fanahy manohatra efa fanahy ny fankalana fanahny tsy fitiavana no mipetraka amin'le olona de tsisy azony tsony zay resahany nefa izy mbola manontany hoe raha ianao marina kristy lazao aminay marimarina tokoa de jereva reto karazana fanoarana lazainy jesosy reto raha resaka tsika amin'ny Matthieu 7:20 misy fanoarana maromaro nataony jesosy angano ny olona nahazo an'izany resaka zany Matthieu 7:20 misy fanoarana 7 izay nataony jesosy ary la zavatra maro tamin'ny fanoarana izy ka nanao indro nivoaka ny mpamafy mba mafy ary raha namafy izy ny sasany de voafafy teny amoron-dalana de avy ny vorona ka nandany azy ary ny sasany voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy de nalaky ny tremony ireny satria tsy nisy tany lalina fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny satria tsy nanapaka dia maty izy ary ny sasany de voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo naniry ka nangeja azy sasany de voafafy teny amin'ny tany tsara de namoa ny sasany avy 100 eny ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 30 eny zay manatsofina aoko izy iaino ary de nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe nahoana ny fanoarana no itenenanao aminy de eto izy niteny nahoana ny fanoarana no itenenanao aminy fa andao vakitsika keliny ny ao amin'ny marika 7 marika 7 ny mpianatra mihitsy koa tsy nahazo an'io fanoarana io marika 7 vakitsika ny 10 ary raha atao mangingina izy de nanontany azy ny amin'ny fanoarana ireo momba azy mba ny 12 lahy rehefa atao mangingina zany de nanontany an' jesosy am'izay ny mpianatra hoe inona no hevitra zany fanoarana hoe nafafy teny amin'ny lalana teny amin'ny tany ambony vatolampy teny amin'ny tany misy tsilo maniry teny amin'ny tany tsara izany inona no hevitra izy zany satria tsy azo le fanoarana na ny mpianatra tsy nahazo le fanoarana koa ny olona koa tsy nahazo de ny zavatra misy jesosy tena nazava azy tany amin'ny vahoaka fa tam'zareo 1:12 amin'ny verina re Matthieu tsika 7:12 Matthieu 7:12 ny 1:12 ary namaly izy ka nanao taminy hoe satria ianareo no navela halala ny zava-miafina any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ireny kosa tsy mba navela fa zay manana no omena ka hanana be dia be izy fa zay tsy manana kosa na zay ananana azy de esorona aminy ary noho izany de fanoarana no itenenako aminy satria mijery izy fa tsy mahita mandray izy fa tsy miaino na mahalala de tanteraka aminy faminaniny Isaia zay manao hoe andre mandrakariva ihany ianareo nefa tsy ahafantatra ijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy ahalala fa efa adala ny fony zao olona izao ary efa landalovana ny sofiny ary efa nakipy ny masony fa ndra ho hita ny masony sy andre ny sofiny ka lalany ny fony de ibebaka izy ka asitrana azy aho andre mandrakariva ihany izy nefa tsy ahafantatra ijery mandrakariva ihany ianareo efa tsy ahita na ny mpianatra zany na ny vahoaka samy tsisy nalala ny hevitry ny fanoarana tadiditsika nisy toroteny nataotsika tamin'ny perikopa ndray mandeha tamin'ny andron'ny Jakoba le natoro teo ambonin'ny vatolahy de nisehon'ny anjely ka nisy tohatra lava be paika aty amin'ny tany mipaika amin'ny lanitra de hoy Jakoba tam'izay eto tokoa no misy an'Andriamanitra fa izaho no tsy nahalala izaho no tsy nahalala nefa izy efa natoro teo efa natoro teo fotoana naharitra fa tsy fatany hoe eo no misy an'Andriamanitra de sarina latsika tam'izany be da be koa ny olona efa natoro tato amintsika efa inona ny nataony tato inona ny zavatra tsy efa vitany tato efa firy taona nanompo tato ngambara teny fotoana nanomponana nandritra nataontsika 10 taona na 10 taona na 20 taona hoe 10 taona ny miakatra raha ny zavatra nataonao tato ohatrinona ny valeran'izany fa zao tsy nahalala le olona io fa ato tokony misy an'Andriamanitra na nahalala izy fa tratran'ilay afatra le toroteny hoe voana fafy teny ambonin'ny vatolampy ka de ny teo ambonin'ny vatolampy de nitsiry le hazo
dia rehefa mipaika amin'ny vatolampy ilay fakany dia maty. Ateoriana indray vao milaza aloha hoe tsisy Andriamanitra ato, tsisy tsony io lalana io, satria nahoana tsy nahazo ny dikan'ilay fanoharana zay nilazain'i Jesosy. Na ny mpianatra aza tsy nahazo an'izany, na ny vahoaka koa tsy nahazo an'izany. Ianareo ozy Jesosy no nilazana an'izany, satria zao ny voasoratra andininy 7:7 amin'ny bokin'ny Matthieu 13:13, noho izany dia fanoharana itenenako amiko satria mijery izy fa tsy mahita, mandray izy fa tsy miaino na mahalala. Dia tanteraka aminy faminaniana Isaia zay manao hoe andray manrakariva ihany ianareo nefa tsy hafantatra, hijery manrakariva ihany ianareo nefa tsy hahita. Fa efa dala ny fon'izao olona izao, fa lalindalovana ny sofiny ary mikimpy ny masony, fa ndrao ahita ny masony sy andray ny sofiny ka lala ny fony dia bebaka izy ka sitrana azy aho. Dia jerevy tsara, mifanaraka tsara io teny io. Rehefa nanontany ny farisy sy mpanora-dalàna tamin'i Jesosy tamin'ilay jamba nampahiratany, izay koa fa izy dia mba jamba. Jaona 4:7 ovakitsika. Rehefa nisotraniny Jesosy ilay jamba tany an-kibon-dreniny, adevitra be tsy nifankahitana, natao ankety mihitsy ilay jamba. Dia nilaza reto olona reto hoe ame voninahitra Andriamanitra zay malala izy fampanoto zany lehilahy zany. Dia namaly ilay jamba hoe mba mahagaga raha zany. Lazainareo fampanoto izy nefa napahiratra ny masoko nefa za teraka jamba. Zavatra ray aloha ny fahatoro jamba ato aloha fa mahiratra ankehitriny ko tsirarako izy nampanotana iny filazanareo anazy. Fa na dia tao ny adevitra nanontany amin'izay reto mpitondra fivavahana reto tamin'i Jesosy. Jaona 4:7 vakitsika 9:30 ka hatramin'ny 2:70. Jaona 4:7 9:30 ka hatramin'ny 2:70. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no natongavaka amin'izao tontolo izao mba ahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany zay teo aminy no nandray zany dia nanao taminy hoe izahay koa va mba jamba. Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keliko, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izay dia tsy afaka ny elokareo. Eno tsara zany teny zany. Izahay koa va mba jamba, dia hoy Jesosy, raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keliko, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izay dia tsy afaka ny elokareo. Satria hoy Jesosy, za tonga mba hampahiratra ny tsy mahiratra ary mba hatonga jamba kosa ninona ny mahiratra. Nisy olona tato amintsika zany efa nahiratra, fa noho tsy fahazahony ny fanoharana, satria tsy azo ny fanoharana ny teniny nataon'i Jesosy, tsy fantany fa amin'ny toerany tokony misy an'Andriamanitra. Tahaka ny Jakoba fanta eto tokony misy an'Andriamanitra fa zany tsy nalala. Dia izy efa nahiratra indray, tafavoaky ny vala dia lasa naninona indray ny masony. Izy nahiratra indray lasa jamba, lasa hoe tsisy fitahina io, lasa tsisy tsony io, efa devoly io, efa vadika bibilava io, efa manompo sampy io, lasa tonga tena vadika jamba, tena jamba mihitsy a. Dia ianao indray lazaina ianareo ve mbola jamba ao foana, mbola tsy mahiratra foana ve nareo ao e? Dia inona ny zavatra misy? Le olona jamba tary ivelany indray no nampahiratin'Andriamanitra indray no masony. Dia mbola efa jato mahery natao batisa farany teo, me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Zany hoe le olona efa nahita ny fahazavana, efa nahazo ny fahasoavana sy ny fitahina. Firy ny olona efa nahiratra tato, inona ny tsy azo, tato izy niteraka, tato ny zanany ny afaka baka, tato ny zanany nianatra ny andafy tafita amin'ny fianarana, tato izy ny tafita amin'ny fianarana, nahazo ny fitafiana rehetra, fitahina rehetrarehetra, tato izy nahazo trano, inona ny tsy azo ny tato, fiarakodia, 4x4 to, tany, nahazo asa, nahazo marché, tato. Fa rehefa jamba indray izy tsy hitantsony zany, satria jamba. Dia zay natongavako ozy Jesosy, anajamba an'izay mahiratra, fa hampahiratra ninona. Dia ozy izy ny fariseo, zay koa zany aminao jamba, zay koa zany jamba aminao, satria zay zao mahiratra, mahita zay fa zay malala fa ianao mpanota. Zany mihitsy ny tenen'ilay jamba, zay malala an'izany lehilahy zany fa mpanota fa ome voninahitra Andriamanitra. Dia izy le jamba, mba magaga zany a. Nareo malala fa tsisy olona mavita zavatra avy amin'ny herin'Andriamanitra zany, raha olona mpanota, ka ahoana no ahafahany zany lehilahy zany ampahiratra ny masoko raha olona mpanota izy. Dia hoy izy Jesosy, satria nareo milaza hoe mahiratra, dia io fanevatevana ataonareo amin'ny fiangonan'Andriamanitra io
ifananaovanareo zinona sy fanalikanareo ifiangonan'Andriamanitra io sy mpanompon'ny rahany io satria milaza fa mahiratra ianareo tsy ho afaka ny elokonareo izy Jesosy tsy zany ny teneny zany fevaky tenintsika io avy apahiratra ninona izy no masonareo tsy azony zareo nge zany tsy azony reto mpivavaka mafana fo be reto zany tenin'ny Jesosy zany tsy azony zany fanoarana zany tsy azony zany matozy milaza mahiratra mahiratra ny masonay fa hitanay fa tsy izy tsony io zay ny elanay tao ianareo de mbola jamba foana ve hatramin'izao tiany toko sy andininy manaprofo fa tsy izy tsony io tiany toko sy andininy ana fa hitaloha zao ianareo tiany toko sy andininy fa hiaran-doza sy kapok'Andriamanitra mandrivorivo no avy amin'ireo de mahiratra ny olona milaza an'izany ny olona mamoaka an'izany toko sy andininy zany mahiratra zany no mampitonga an'reto farisesy-ponora dalàna reto no laza tamin'le jamba amin'le Jona toko fahasivy io 9:20 ka hatramin'ny 7:20 de hoy izy taminy inona no nataony taminao nahoana angeny nampahiratany masonao de namaly izy hoe efa volazako taminareo teo fa tsy miaino ianareo nahoana ny te hiaino indray nareo mo teo mpianany koa va ianareo de naneva-teva azy izy ka nanao hoe ialany mpianany fa izay mpianatry Mosesy izay mahalala fa Mosesy no tenenan'Andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy zany de tsy fantatra izy niaviny tanao zay le mahiratra zay mahalala fa Mosesy no tenenan'Andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy zany tsy fantatra izy niaviny fa ny masonay mahita fa tsy fantatra izy niaviny fa ianareo ny jamba fitahany zany mbola fitahany zany ao tsy fantatra izy niaviny zany de Mosesy mba mahagaga zany o sisy le jamba tsy fantatra reo izy niaviny nefa izy nampaninona ny masoko napahiratra ny masoko ny jamba ndray naninona zany de gaga ialahy hoy ny hoana moa le fitenenana azy gaga ialahy hoy lay jamba de ahoana ary zany de satria tsy azony olona izy le fanoarana zay hoe Jona toko 10 averintsika le 9:9 Jona toko 10:9 izany fanoarana zany lazainy Jesosy taminy nefa tsy azony zany zavatra no lazainy taminy zany de faranatsika am'izay izy verentsika ry am'le Matthieu toko 7:20 ry ary inona daholo le nyresahana tao Matthieu toko 7:20 amin'ny fanoarana io vatoky manomboka ny 9:20 satria hoe taovy mandray manakariva ihany nareo fa aza mahafantatra mijereva manakariva ihany fa aza mahita 9:20 sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre misy manamaso mahita zany zao fa lasa tonga inona indray izy am'izao fotoana zao efa jamba indray izy am'izao tena jamba de amarinareo raha diso zany teniko zany rehefa miresaka am'ireny olona nahiratra be reny nareo de am'izao izy manona andreny maso ny fahitany atsika jerevo daholo reny zavatra reny 9:20 raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala de avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafy tao am-pony de izany no ilay nafafy teny amoron'ny dalana raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala de avy ilay ratsy ka nanaisotra izay nafafy tao am-pony de izany ilay nafafy teny amoron'ny dalana torina ihany le teny fa tsy zavatra azo na nyray aza tsy nisy akony tany aminy mihitsy na nyray aza vo nafafy teny amin'ny lalana zany fa ilaina 9:20 fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy de izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana nefa tsy nanapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana ko raha avy zay fahoriana na fanenjena noho ny teny de malaky tafitohina izy ilaina fafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy de izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana izy zany mahiratra fa vetivety eo de lasa inona indray zany de alaova misary ny fiangonantsika foana zany ireo zany le olona nahiratra tato ny taonatsika mihitsy ary niditra tato izy mihitsy ny taonanao niditra tato hoe nahiratra am'izao fotoana zao izy indray milaza fa tsy izy tsony indray io lasa naninona indray zany izy de voana fafy teny ambonin'ny inona zany zay tany ambonin'ny vato lampy ka rehefa naniry de mipaika any amin'ny vatolampy le fakany tratran'ireo problema sy lainga sy tsao rehetrarehetra fahoriana fanenjena de nalaky tafitohina de naninona de maty indray 9:20 ilana fafy teny amin'ny tsilo de izay mandre ny teny ary ny fiahina zao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny ka de tsy namoa izy
nafafiteny amin'ny tsilo izy izy zay mandreny teny ary ny fiahiny izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny dia tsy namoa izy zany ny vona fafiteny amin'ny tsilo. Misy olona zany tonga ato amintsika dia ny tena ao anatin'ny dohany dia ho tena raha vao tsy manan-karena aho dia lako dia rehefa ny nahazo arena tokoa ny sasany voagejan'le arenany amin'izay ty ve dia olefako any ty ve dia omeko any dia zagaky ianareo izy ny sasany zay zao ny ala tao me manan-karena fa nareo makaizy zao mbola mijanonao foana ve nareo mbola mangataka ty aminay tena mangaka le perikopa atsika ty zany fanoharana zany ozy izy nolazainy fa tsy azo dia zany teny zany ingefa tato amin'ny baiboly foana hatramin'izay. Misy ny sasany arena indray nangeja anazy tsy nahafany nanompo an'Andriamanitra, misy ny sasany fitadiavaka arena indray nelany tamin'Andriamanitra hoe mampahantra tsy re olona zany ny fanoharana lazain'i Jesosy. Aiza ny toerana misy ianao tamin'io arena io ve ny nanangejana ianao? Misy olona dia manao n'Andriamanitra tsy misy tsy matahotra mihitsy. Zay zao niala tao dia nanan-karena, ka nanan-karena ary ianao niala ato dia lazao amiko ary fa rehefa ho any an-danitra ianao dia ho batainao koa io vola arena be azonao io, fa izy ianao no faty ka io vola be anao io dia hoentinao any amin'ny mausolée. Nefa ianao dia vola nahiratra fa lasa jamban'ny arena indray. Ary ny farany dia anao izy ndininy telo amby roapolo fa zay mandreny teny ka mahalala dia izy no mamoaka vokatra. Ny sasany avy zato eny, ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany telopolo eny. Amen. Dia amaranako azy andininy fito amby efapolo amin'ny fanoharana io fa be da be fa azotsika vakiana. Andininy fito amby efapolo ka hatramin'ny 1 amby 50. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tariana zay nilatsaka tao amin'ny ranomasina ka navorony samy hafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notariany eo an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara hataony ao akarony fa ny ratsy nariany. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, ivoaka ny anjely ka navaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Dia atsipy any amin'ny fantoroana lehibe mirehitra afo izy, any no isy ny fitomanina sy ny fikotrohan'ny nify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Ho ireo taminy ataovy mafy, ho ireo taminy fanjakan'ny lanitra tahaka ny arato tariana, misy trondro, misy kirany ao, fa misy amalina ao, misy kraby ao, misy fozaorana ao, misy requin ao, misy karazana trondro be da be ao. Fa zao zay tsara rehetrarehetra, biby madio rehetra dia natokany, fa zay ny ratsy rehetra nariany nalefa ny tany amin'ny afo, any amin'ny farihy rehetra fandoroana lehibe mirehetra afo, any no nisy ny fitomanina sy ny fikotroan'nify. Fa ivoaka ny anjely anavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'inona ozy izy? Marina. Dia io le hoe mason'Andriamanitra manara-maso ny zanany rehetra rehetra, satria rehefa tonga ny andro farany dia ho avana tsika samy ho tarianao daholy anaty arato ao daholy. Na reny olona milaza efa fa nahiratra izy dia efa zao izy fa mivadika jamba indray, fa mpifamadia indray jamba zay tao fa zao zay efa manina indray ozy izy indray olona nahiratra zao, fa tsika ny mbola inona ato zany. Dia Jesosy raha mahiratra anareo ozy izy dia tsy afaka ninona ny elokareo, fa tsy azony zareo azy zany fanoharana zany. Tena grave be ty peripoka atsika ty na fa tena manapoka izy ty. Izy tafala tatony indray milaza fa naninona nahiratra, fa itsika tavelano inona jamba. Dia satria tsy azo ozy, tsy azo ny zareo zany fanoharana zany ozy Jesosy, tsy azo inona ny dikan'izany. Dia dikan'izany dia mazava azy rehefa tsy azonao zany dia ianao milaza mahiratra io, satria tsy azonao ny tenin' Jesosy fa ianao mahiratra io ny tsy afaka ninona ny eloko anao. Fandana mibeba dia mifona any. Raha ho afaka ny eloko raha mbola milaza fa maninona ianao, raha mahiratra ianao ka afaka ny eloko ao dia diso baiboly io. Ohatrano ka tsy bebaka ifona amin'Andriamanitra amin'izany fahiran-tanomasonao zany, nefa ianao ny voalaza fa manana eloka zany. Dia fanontaniana nataon'i Jesosy farany dia hoe efa azonareo ve zany zavatra rehetra izany? Dia ho ireo taminy hoe ka azotsika rehetra ve zany toroteny zany itsika atao tokantrano ato raha mahazo dia valio mafy be hoe dia asivotehaka mafy ho reny manodidina ato. Halleluja.
efa misy taitaitra reny moa inona ndray zany tehaka zany ary ohatrany vo mihitsy reo olona reo ozy ny olona mahiratra hoe vo ndray tsika tehaka fatany ohatran'ny adaly eo daholo vokatra zay afatra ny mety tsika zay inona ny vokatra zay zao ny vokatra zay sady anaovantsika conclusion raha isitsika kely aloha le aty amin'ny jauna voalohany teny de faranatsika ary amin'ny joba le vaky teny voalohany conclusion tsika jauna voalohany toko fahadimy jauna voalohany toko fahadimy manomboka ny andininy 3:10 jauna voalohany toko fahadimy manomboka ny andininy 3:10 izany no nosoratako aminareo zay minina anarany zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo efa azonareo ve zany teny zany de zany nosoratana amintsika zay minina anarany zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo satria jamby ianareo teo lofa ankehitriny maninona zany mahiratra ianareo ary zao no fasahiana ananatsika eo anatreny raha mangataka zavatra araky ny sitrapony isika de miaino atsika izy amen ary raha fantatsika fa miaino atsika izy na inona ino angatatsika de fantatsika fa azotsika izay angatatsika aminy raha mangataka zavatra araky ninona sitrapony zany hoe misy zavatra angatana koa zany mety tsy araky ny sitrapony de samy mandinika ny ve za Andriamanitra mba taio raha azoko zavatra angalariko koa de andao fafolo-karena de zany ve araky ny sitrapony ve zany tsy araky ny sitrapony zany 9:10 raha misy mahita andrasa anakiraiky io za Andriamanitra mangataka mba ome vady tsy ray finoana amiko fa ho taritiko izy ho ray ray finoana amiko ene tany sahoany fa tsy manana fotoana tsontsika hitanisa azy 9:10 raha misy mahita ny rahalany manao ota tsy mahafaty de aoko ifona ho azy izy ary Andriamanitra nanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty misy ota mahafaty tsy mba lazaiko fa tokony angataka ny am'izany izy ota avokoa ny tsy fahamarina rehetra ary misy ota tsy mahafaty ota avokoa ny tsy fahamarina rehetra fa misy ota tsy mahafaty tsy azo ndray zany inona ndray nydika inona zany ota tsy mahafaty zany ngamba le za le mangaringarika io ngamba le ota tsy mahafaty ngamba za le miavinavina io ngamba le ota tsy mahafaty ngamba za le mikatramy volan'olona io ngamba le ota tsy mahafaty za le misolokisoloky olona io ngamba le tsy mahafaty iza le mandangy sy mamitapitak'olona io ngamba le tsy mahafaty fa le mahafaty ngamba le mamon'olona le mijangajanga le miala amin'ny maty atsasaky ny herinandro fa ny anareny ngamba ota tsy mahafaty ny anareny ina le ota tsy mahafaty ty misy anankiray asehoko atsika baiboly no vakiko fa za tsy amorona Romanina toko 7 vakitsika manomboka ny 7 ka hatramin'ny 12 fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa ny tombo tamin'ny laingako ho voninany nahoana no mbola ho tsaraina ho mpanota indray ary nahoana no tsy hanao ratsy aviany soa isika araky ny anendrikendrenanay sy ny filazany sasany anay marina nanameloanareo ireny ahoana ary manakavaly va isika tsy akory fefa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na jiosy na ny jiosy na ny jentilisa araky ny voasoratra hoe tsy misy marina de ray akory aza tsy misy izay mahafantatra tsy misy izay mitady an'Andriamanitra samy nany avokoa izy rehetra samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra tsy misy izay manao tsara na de ray akory aza toy izy Paoly 7 fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa ny tombo tamin'ny laingako voninany nahoana no mbola ho tsarainareo mpanota indray enao mpandainga ianao ianao nge tena contre nu Jesosy io kona ndray anao nitory azy am'izao fotoana zao ka raha mpandainga aho izy Paoly de nilaingako nge zany hoe za contre anazy nefa zao pour azy nefa nilaingako zany nampandrosony asan'Andriamanitra ka raha nilaingako nampandrosony asan'Andriamanitra fa de mbola lazainareo fa otako ihany zany de ota inona zany zay le ota tsonao hoe mba mpandrosony asan'Andriamanitra de mandainga le olona mpandrosony asan'Andriamanitra hoe za de tena tsy meny fianakaviana roasy ny fianakaviana mihitsy fa tsy meny na vola ariary satria apokalipsy ony fa mba meo vola kely ihany de ohatrany toana ny fonao satria hoe noho izy rery ny apokalipsy zany de zany nataon'ny fianakaviana nefa tsisy manao zany akory ny fianakaviana ihany
fa mba tia azo amin'ny vola aminao fotsiny izy dia manao zay aninona fotsiny zany, manao zay azahoanao fotsiny fa raha mahazo vola aminao ataoko fre mba hanao any asan'Andriamanitra ka raha nolaingako ary nampitombony any asan'Andriamanitra mbola saina ho taoko ihany ve zany ozy fa misy otatsina misy ota mahafaty, misy otatsina ohatra ataoko hoe faran'izay tsotra tonga dia ndeha voakaikitra anao ny lelanao dia ny tena anglisy ianao mety otatsina zany raha tsy voakaikitra ny lela tsy ny tena anglisy ianao samy mandinika ny rehetrarehetra antsika fa misy ota mahafaty misy ota tsy kanefa na ota mahafaty na ota tsy mahafaty dia i bebao avokoa fa ny fahotana tsy nazona famelan-kely koa dia mahavery fa raha natsika ary ny avatra azonareo ve zany teny rehetrarehetra zany e hoy Jesosy azo sa tsy azo e dia raha azotsika zany teny rehetrarehetra zany dia ndaovaka itsika ary ny Joba 5 amarana anazy. Joba 5 vakitsika manomboka ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 dia faranatsika ny afatra. Joba 5 ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 le 7:20 le hoe sambatra ny zanak'olombelona zay anarin'Andriamanitra ka azo atao zavatra kely ny famaizan'ny tsy toa aorinan' zay zavatra rehetrarehetra zay satria azotsika ve zany dozitsika eny dia izao ny avatra omen'Andriamanitra atsika raha nahazo tsara n'izany afatra izany. 7:20 amin'ny fahoriana enina dia hamonjy anao izy, eny amin'ny fafito aza dia tsisy loza hiatra aminao. Isy fahoriana zany andolovanao 2, 3, 4, 5, 6, 7 any amin'ny fafito izy sy ny fahenina izy voaninna voamonjy fa zakivy mety izao foana ve ny fahorika mbola voarovy dia vakivy sady ianao voarovy ianao ny tsy afaka BPC, ironao tsy afaka BAC, ironao tsy afaka CP dia ho kivy sady ianao tsy hoe mba fa mba enina any amin'ny fafito anao tsy maintsy afaka hoa tisy manao amenna nisy nao amenna ihany tao fa rehefa afaka amin'le voalohany dia efa isaoran'Andriamanitra zany fahoriana ke zany tsy afaka fanadinana zany raha avy ny mosary hiaro anao amin'ny fahafatesana izy, raha avy ny ady hiaro anao tsy hovoan'ny sabatra izy, tsy maintsy isy zany ny mosary, tsy maintsy isy ny ady fa ianao voary sa tsy voary ny zanany ho voaro tsika apierina tsy hovoan'ny kapombava apiereny tsy hovoan'ny kapombava ianao ary tsy ataotra raha avy ny fandringanana, tsy maintsy isy kapobava mamelo anao zany ny vadika bibilava lasa mpaminany sandoka mpamitaka devoly zany ny kapobava mahazo anao fa apiereny tsy hovoany zany ianao, tsy ataotra raha avy ny fandry na misy fandringanana ripaka firy ary ao tsy matahotra an'izany ianao. Ny fandringanana sy mosary dia omezanao, isy ny fandringanana isy ny mosary fa ianao aninona ozy izy imezanao ny olona ikaikaika sy kitabo fa ianao imeme fotsiny ary tsy atahoranao ny izy bibidi ifanehitra aminao fa tsy atahotra an'izany ianao fa vita satria nahoana fa vita fanekena amin'ny vato any an-tsaha azy ianao ary ny bibidi hiavana aminao ary ho hitanao fa ny fiadanana no lainao. Za ve ny amenako ty tsisy mafimafy noho izany ve ho hitanao fa ny fiadanana no lainao ary raha mizany kijana ianao dia ho hitanao fa tsy misy veriny ao ary ho hitanao koa fa maro no zanakao ary niteraka ao tahaka ny ahatra amin'ny tany. Za aloha dia tena mijoro vavombelona amin'izany, za tena samy mijoro vavombelona an'izany hoe maro no zanako ary ny taranako tahaka ny ahatra eny amin'inona firy nisanareo ato zao fotsiny efa njatony any amin'ny hafa any eran'ny Madagasikara eran'ny tany zanako ara-panahy daholo zany dia hita masoko zany tsy hitako efa hitako zany to amin'ny collégium ary mbola isy amin'ity taony ity collégium do tsy hain fa do tsy refa tsy tsy fa do collégium do isy amin'ity ho hitan'ny masonao zany no izy manao fotsy sambatra dia raiky ny tompona tsy metrika halleloia ho hitanao koa fa ho maro ny zanakao ary niteraka ao tahaka ny ahatra amin'ny tany haharitra ianao ambarapiditra ho any am-pasana raha mbola enjana dia tahaka ny amboarambary akarina amin'ny fotoana haharitra ianao ambarapiditra ho aiza za zany tsy ho faty mandra-pahafatoko ianareo koa tsy ho faty mandra
mpahafatinareo koa ary tsy hoantitra ianareo mandra-pantitrareo koa ho hitanao zany asemiteraka mafina le tsy voninahitra an'Andriamanitra. Halleluja. Zary zao fa ho 80 taona mbola zao mipoziko ary tsy hoantitra mihitsy mandra-pahatonga na 80 taona manaraka indray. Ka hoana hoe ho hitan'ny masonao ny taranakao maro tahaka ny ahitra dia mazava be nge zany. Io mandeha ny radio, misy fampianarana teny anglisy teny frantsay amin'ny internet mivoaka makany. Ho avy fampianarana boky efa mivoaka boky apokalypsy io dia zao dia makaso dia rehefa lany andreo natota io dia hoe ngatsy isy tsondrainy zao efa ao izy ao dia samy maka zay tandrifiny mazaka volume 10 ianao dia 10 alaina anankiray aloha zakanao dia ndray alaina rehefa mahazo vola alaovy indray ny anankiray adika amin'ny teny frantsay dika amin'ny teny anglisy isy dika teny amin'ny teny silamo fa ho avy indray dika teny amin'ny teny hebreo isy andika amin'ny teny hebreo indray ary dia ho teneniko tsara mihitsy le mpandika amin'ny teny frantsay atao hoe Dieu le Andriamanitra dia ho teneniko koa le mpandika teny amin'ny teny anglisy atao hoe God le Andriamanitra fa ho teneniko koa le mpandika teny amin'ny teny silamo atao hoe Allah le Andriamanitra fa isy andika amin'ny teny hebreo atao hoe Elohim le Andriamanitra fa azo atao Allah azo atao God azo atao Andriamanitra azo atao Dieu fa atao Elohim le Andriamanitra satria teny inona no andikana azy teny hebreo satria ho toriana amin'ny firenena rehetra sy ny samihafa fiteny dia le Andriamanitra adika ao amin'ny teny sinoa am'izay tsonotsonoana azy an'Andriamanitra sy ny japonais adika ao am'izay fa mijerefa ingenareo amin'ny le hira teny hebreo reny hira teny hebreo amin'ny YouTube ohatra hoe misy hoe Salom tsy haiko amin'ny YouTube reny asiany dika teny anglisy ao fa rehefa tonono mihitsy le Elohim fa dikiny amin'ny teny anglisy hoe God dia tonono mihitsy le Elohim fa dikiny amin'ny teny frantsay hoe Dieu tonono mihitsy le Elohim fa rehefa dikiny amin'ny teny arabe le tononkira ataony hoe Allah le Elohim zany hoe tena malala daholo inge zany ny rehetrarehetra fa raha nytanitsika ny hebreo hoe or hebreo iza moa no etson'ny frantsay any Elohim io dia ahoana izy ny zanak'Israely fatany Israely hoe Dieu ny etson'ny frantsay ny Elohim sa tsy fatany antanina ny hebreo iza ny etson'ny arabo any Elohim io iza ny anarany etsony azy dia izy koa ny hebreo zao tsy halala amin'izao fotoana zao hoe raha tonga eto Madagasikara iza ny etsony gasy ny Elohim tsy fatany hebreo ve izy io dia iza no reberebenareo amin'izany raha tsy tonona amin'io izy dia tsisy fa antsangantsika hivavaka fa mazava ny teny fikasan'Andriamanitra sambatra ny zanaka mbelona zay anary n'Andriamanitra sambatra zanak'olombelona zay anary n'Andriamanitra ka azo atao zavatra kely ny famaizany tsy toa hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ary Jehovahandriamanitra raha eo misaotra anao zay ny amin'ny afatra azy nomenao anay tamin'ity androany sabata ity afatra nomenao anay nyrenesinay tatotokantrano satria tsy mba niaraka sabata izay tamin'iny sabata iny fa na misy fahoriana enina ary mandalo aminay dia hamonjy anay ianao na any amin'ny fahafito azy na dia misy loza raha avy mosary raha avy niady dia hiaro anay ianao ka tsy hotratry ny fahafatesana na voan'ny sabatra na dia misy kabava mamely anay azy zany ampierana anao fa tsy ho voany zany izay raha avy mifandringanana dia tsy atahotra izay ho ianao ary nilaza ianao Jehova fa ho hitanay ny fiadanana ao anatin'ny lainay raha mizaha ny kianjanay izay dia ho hitanay fa tsy misy veriny ao ary dia ho hitanay koto fa maro ny zanakay ary niterakay ho tahaka ny ahatra eny amin'ny tany ka dia misaotra Andriamanitra raha eo fa raha azonay tsara izany fanoharana ny teny zay nomenanay tandroany izany dia izany no teny fikasana omenao anay fa hiaro anay amin'ny fahoriana amin'ny loza amin'ny mosary amin'ny ady amin'ny fandringanana ianao amin'izay alainay rehetra ko dia isaorana tompo ny anaranao ianao malala Jehova raha eo fa raha nanontaniana izay tahaka nanontaniana Jesosy azonareo ve izany teny izany dia namaly zay tamin'ny feomafy nanao hoe eny ka dia azonay ny teninao tompo ako dia engany zany mba tsy ho voana fafy teny amin'ny lalana ka dia ho avy indray ny dia vola ningotra an'izany na ho voana fafy teny amin'ny tany ambonin'ny vatolampy ka mahiratra kely dia jamba indray rehefa avy eo
na hovona fafiteny amin'ny tsiloka dia gejain'ny arena sy ny fiahiny zao fiainana izao ka zay efa nahiratra indray no lasa ho jamba indray fa mba hovona fafy tamin'ny tany tsara ka dia ny sasany amoa zato avy eny ho ianao tompo sasany amoa avo enimpolo eny ny sasany amoa avo telopolo eny ho ianao dia voninahitry ny anaranao le zay ranydretrarehetra izany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levy nantsangana araka ny soratra masina nangatana izany ho azy eny nideratra amin'ny taloha indrindra ko mandrakizay halleloia amen.